Niona tamin'ny mpano gazety teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina androany ny vondrona manohana ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna na ny VMSA no ahafantarany be sy ny maro azy nitondra ny fomba fijery ny raharaha politika sy ny firosoana ao anatin'izay fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolosaina izay ity vondrona ity. Manon ny asa amin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka sy ny fiarovana ny ara-dalàna ny VMSA araka fanambarana navoakan'izy ireo androany. Efa ela ny fitoampiasan'ny be ny tanàna no efa lany ka ilaina ny firosoana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana hoy ny VMSA. Safidim-bahoaka dia filoham-pirenena. Ny ara-dalàna zay avoaka ny ACC iny izy hitantsika teo iny. Zay no ataontsika. Ny VMSA zany tsy manery akory ny fifidiana ho atao fa ny senita dia ny teny hoe vitantsika fifidianana ka efa vita moa zany dia mahana manentana VMSA ndao tsika anao anentana vahoaka amin'ny fifidianana zay. Io moa zany valeur républicaine zany io resaka fifidianana io satria ny raha ohatra ka ireo maire antsika reo ne mbola tany amin'ny 2008 tanoany ny fidianany zareo reo ka noho zany efa tapitra efa ela mandany zareo ary mandat électif io tsy azo prolongena. Io mampikorontana aty an'Afrika aty Madagasikara koa raha ohatra ka misy manitakitra ny io resaka fifidiana io mandat io. Matomaty izahay mametraka an'ilay hoe ny zavatra nijoroanay maha-VMSA anay dia hoe safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna. Le safidim-bahoaka zay efa voalaza teo dia ilay filoham-pirenena aloha. Ny ara-dalàna dia zay navoaka ny ACC izao ny ara-dalàna satria misy ange dizadiza teo mifampitory tany amin'ny ACC des séances anisy motion de censure ohatrohatra amin'izany dia zany zavatra zany ny ara-dalàna dia zay navoaka ny ACC. Ny safidim-bahoaka dia zay voafindin'ny vahoaka. Ianao manontany amin'ilay hoe resaka hoe communal mahatonga anay zany hitohizan'izay ara-dalàna zay tohizan'izay safidim-bahoaka zay dia manentana zay hoe alao andeha ny fifidianana rehetrarehetra satria takina tsy tsika reo mitaky an'izany fa fametrahana ny safidim-bahoaka dia ny safidy amin'ny fotony. Safidy amin'ny fotony dia any amin'ireny commune rehetrarehetra ireny any ny fampandrosoany fotony. Ka raha iandro foana isika efa 10 taona ange zay tsy nisy olom-boafidy ny maire tsisy olom-boafidy ny maire efa 10 taona zay dia mbola hiaritra an'izay ve tsika tsisy orana fitondram-panjakana na hitahita raha fahasairana anara-bola manatanteraka n'ilay fifidianana dia itony fifidianana rehetrarehetra vita ny communal andeha sénatorial dia joro ara-dalàna zany ny institution rehetrarehetra ao amin'ilay fitondrana. Dia zay zany no mahatonga anay hoe ilaina ny fahatonina ilaina ny fanatanterahana an'ilay fifidianana be ny tanàna. Ny VMSA izay vondronana Tokomaro dia nilaza tamin'ny fomba ofisialy androany fa hanohana ny candidat tolotry ny hery vaovao Madagasikara mandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izay ataony 3 amin'ny 30 Jolay ho avy izao.